Faly miarabanao indray amin'ity Alatsinainy fa 4 ny volana Oktobra ity. Ny lohahevitry ny Rhapsody anio dia hoe nandony vidiny feno ho an'ny olon-drehetra izy. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 andiny 7 mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany no hitoriana ny famelan-keloka aminareo. Ny teny hoe famelan-keloka amin'ny andiny etsy ambony dia adika mazava hoe famitsorana, midika hoe fanafoanana ny ota. Hoy ny andiny 7 ary ao aminy no hanamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny heloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalàn'i Mosesy. Inona ny dikany hoe no hamarinina? Midika hoe ambara ho marina, ambara fa tsy meloka. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia afaka madiodio tamin'ny fiampangana rehetra isika. Efa afaka tamin'ny heloka rehetra ianao, tsy misy fiampangana anao. Izany no antony ilazan'ny Baiboly fa tsy misy fitsarana na fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, ao amin'ny Romanina toko 7:1 zany. Saino zao, nitrosa tamiko ianao, dia nisy olon-kafa tonga nandony trosanao, ary dia nifoanako ny trosanao tamiko, satria efa nisy nandoa azy teo amin'ny toeranao. Ilay olona nandony vola tsy ananako na inona na inona, fa ianao no ananako trosa. Kanefa tonga izy ary nandony trosanao. Ankehitriny, mety ve raha mbola ilaza fa mbola misy trosako any aminao? Mazava ho azy fa tsy. Na dia tsy nandoa azy ianao, dia nisy olon-kafa tonga nandony vola teo amin'ny toeranao. Tamin'ny fotoana izy nandony vola dia lasa afa-trosa ianao. Dia toy izany mihitsy, Jesosy efa nandoa ny vokatry ny fahotantsika, dia nifoanan'Andriamanitra ny trosa. Ka hoy izy, efa no hamarinina ianao. Inona ny dikan'izany? Midika izany fa efa voaloha ny trosanao ary afaka madiodio ianao. Tsy misy hampangananao intsony. Noho izany, rehefa mitory filazantsara ianao dia lazao amin'ny olona rehetra fa tsy mila miady mafy ianao mba ho marina. Tsy mila mifampitolona mafy ianao vao mendrika ahazo ireo fitahian'Andriamanitra. Ny ainy ilainao dia ny manaika izay nataon'i Jesosy ho anao fotsiny. Ekeo ny sorona fanavotana nataony teo amin'ny toeranao ary mitoera ao aminy. Ny zavatra rehetra nataony dia mba ho anao. Noratrainy izy ho anao, maty izy ho anao, nalevina izy ho anao, nakany amin'ny elo izy teo amin'ny toeranao mba tsy ho any amin'ny elo intsony ianao. Natsangana tamin'ny maty izy ho anao, izay niaraka tamin'ny fiainam-baovao. Ankehitriny, nateraka indray ianao zao, manana ilay fiainana tamin'izy nitsangana tamin'ny maty. Mandehana amin'izany fahatongavan-tsaina ny amin'ilay fiainana vaovao izany. Hoy ny Romanina toko 4:4 hoe, koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amin'ny asabotsy izao ny Fiangonana Kristambasy Madagascar dia manana fotoana goavana eny Antsahamanitra amin'ny 10 ora maraina. Koa manasanao am-pitiavana. Fotoana io iovan'ny fiainanao. Fotoana io ampitsahatra ny ranomasonao. Fotoana io hitsahara ny fitototoana rehetra. Amin'ny asabotsy izao amin'ny 10 ora maraina eny Antsahamanitra, manasanao am-pitiavana tompoko.